Vaovao fanatanjahantena taorian'ny hananapahany tribunal sportif avy amin'ny fédération malagasy ny taranja famorina fiarakodia ny hanomezana fandresena ny Mathieu Stress tao anatin'ny rally Amoron'ny Mani naneho ny tsy fafaliana manoloana izay moa ny équipage Bob Masberta. Mazava be fa raha ny verdict omaly zany no resana dia lasa ny en faveuran'ny équipage numéro 3 zay Mathieu Stress zany. Mampalahelo le zavatra an'seo zay mahatonga ny nampiantsona roa aina manjery satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra nieritreretinay mihitsy ny zavatra an'seo satria tsy fantatray intsony hoe iza ahoana tamin'ny fomba inona nafahany zareo namme an'le fepitona nomenanay ka lasa navadika le fepitona zay voasoratra tany amin'ny carnet de bord zay marieko etona fa ny carnet de bord no karazana baiboly kely ifandraisan'ny mpifaninana sy ny officiel amin'ny ataoko hoe rally anankiray dia ny zavatra nisy nefa niovy zay zavatra zay tao anatin'io carnet de bord dia navidy zay fa 10 minutes 10 secondes ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany teo amin'ny fepitona nanaovanay nio épreuve spéciale numéro 7 io ny zavatra nisy nefany ny tenako zao mihitsy Bertin zany no nicontesté fa tsy 10 minutes 10 secondes no nanaovanay an'izy fa 11 minutes 01 zany hoe tsy nekeko zany le chronomètre officiel zany hoe tombontsoanary zany nefa navototsako nefa magaga lasa en faveuran'ny Mathieu le izy nanao 1 minute 01 ny équipage numéro 1 Bob Masbertin zany fa ny équipage numéro 3 nanao 11 minutes 08 zany hoe misy eranierana 7 secondes eo zany raha fehezina le izy ny zavatra nisy nefany après ny fitarainana zay nataon'ny équipage rotota zany na izahay ny taraina tamin'le hoe nisy fahatson'le fotoana na zareo ny taraina nisy fahatson'le fotoana dia ny zavatra hita fa ny officiel no tsy nafian'le izy satria nisy fitsaikany avy aminay mpandray anjara le izy dia lasa olana avy aminay dia rehefa avy eo nandeha ny tribunal zany zay nitranché anazy ndray omaly dia nazava be fa amin'ny fahaverandro Mathieu le izy aseho anay tamin'ny ainao manjery ny fepitona zay vitanay nisy ny caméra embarqué zany ao dia anjaran'ny vahoaka anjaran'ny mpakafiraly anjaran'ny roa aina manjery no mandinika sy mijery marina hoe rariny sitrany ve zay raha miteny hoe 10 zany ny tokony temps vitanay mba tsy tenenina hoe 11 satria iny voatsoratra anaty carnet de bord zay mbola vao mariny ny officiel hafa nijery an'le carnet de bord etony dia manao antsoavo fa enatra ho an'ny fédération zao enatra ho an'ny officiel enatra ho an'ny commissaire sportif zay lazaina fa hoe tokony anao recyclage ngamba ny fiteny azy ka ijery sy hianatra ny atao hoe lalàna mifeny course fiarakodia zany na atao hoe rally reny commissaire sportif reny na reny officiel reny fa tsy mafean'le lalàna mifandraika amin'izany